Madagascar, instant de bonheur, tena ho ampisehoana sy hanesorana an'ilay sary ratsy hoe rehefa any Madagascar dia sary olona mahantra, sarina mpangataka, sarina fako, zany no tazana. C'est le instant de bonheur, mety ho portrait io, mety ho reportage, mety ho documentaire, mety ho destination touristique any Madagascar ihany koa. Izay no aseho mandritra n'ilay fampirantiana. Ny lohahevitra ny safidiana amin'ity andiany voalohany ity satria itoy isa-taona na isaky ny roa taona io zavatra io dia photographe gasy malagasy maromaro no andeha hanao fampirantiana any. Ny tanjona dia tena hoe ampahafantatra amin'ny sehatra ny sary malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Pakasary vitsivitsy, mitovy hevitra, mitovy fomba fijery, mitovy lalana tiana ho ale eo amin'ny sehatry ny fakana sary. Ny kiaina ohatra ao anatin'ny manampy amin'ny resaka direction artistique, Rita Solo sy Ntsora Falia, photojournaliste, manampy amin'ny fandaminana sy ny organisation, Pierre Romaine manampy tosika amin'ny fampandehanana ankapobeny. Za no mifandray mivantana amin'ny 59 Rivoli, izay le toerana. Dia misy an'le collectif izay koa, olona pitia ava, Madagascar no anarany, io no tena partenaire lehibe any à Paris amin'ny fikarakarana rehefa tonga any, satria mety hisy amin'ireo pakasary ireo no andeha, mety misy ny janona. Dia izay no manampy be dia be amin'ny fampandehanana ankapobeny ho an'izay mikasa any hamonjy an'ilay fampirantiana. Izay faly be fotsiny hoe afaka manao promotion ny Madagascar dia afaka mampahafantatra ny photographe malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia ny tena faniriana raha ohatra ka tsorina dia hoe mba ho afaka hivarotra sary izay mandeha sy afaka ahita fifandraisana amina pitia sary sy pitia ava, galerie moa no tena mahalaza azy, mba ahafahan'ireo photographe ireo manana miditra amina dingana iray ambonimbony kokoa any amin'ny sehatra andehanana any ivelany.